Molejany amin'izay tontolon'ny fampianarana ambony izay nisika naneho ny fahavononany anosika ny fikarohana siantifika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ny orinasa Telma ilay ivitoerana antsoina hoe OMRA na ny Observatoire Malagasy de Radio Astronomie ao Arivomamo no nahazo ny fampitaovana. Fiaraha-miasa matotra eo amin'ny resaka fikarohana anabakabaka eo amin'ny Afrika Atsimo sy Madagasikara ary ny orinasa no nampahafantarina androany tena ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Marihana tamin'ity androany ity ary ny fanohanan'ny orinasa Telma ny fikarohana siantifika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fampitaovana ny OMRA na ny Observatoire Malagasy de Radio Astronomie ao Arivony Mamo ahafahan'ny Madagasikara mandray anjara amin'ireo fiaraha-miasa iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny fitsiriana ny abakabaka amin'ny alalan'ny tetikasa SK. Teo zany fikarohana satria fikarohana no mijery satria geofizika no miasa amin'io, fizika no miasa amin'io, astronomie no miasa amin'io zany a io moa no professeur tena hoe spécialiste amin'izay zavatra zay fanaizana zany a fantatra zany a ary nidina mafy mihitsy matoa zay nivezivezy avy tany Afrika Atsimo tamin'ny heritaona reny a dia mba hanao an'izay asa manodidina an'izay ny fikarohana zany. Inona ny vokany ny Madagasikara ozy ianao voalohany indrindra aloha dia tia Madagasikara daholo ny masiny indrindra fa ny siantifika ny mpikaroka dia hiroatra ao tia Madagasikara hampiasa ny toeram-pikarohana astronomie io. Anana ny tombony kosa izay Madagasikara ao anatin'ilay tetikasa eo amin'ny sehatry ny fikarohana ity satria mifandraika amin'ny fampandrosoana sehatra maro samihafa ny fikarohana ny univers. Moa zany tsika ho avy aty zany ireo groupe Afrika Atsimo ny siantifika izay miara-miasa amin'ny siantifika atsika dia tsika ny manahanasa anareo zay amin'izay hijery any a hitatsika akaiky hoe hoazavan'ny spécialiste hoe inona ny tena ho ampiasantsika azy amin'izay fotoana izay misaotra betsaka atsika. Nandrery lahateny dia nanamafy Andriamantoa Patrika Pizalamida tale generaly ny orinasa Telma fa nomelanja bebe koa ireo siantifika, ny mpianatra ary ny mpikaroka malagasy ny fametrahana ity ivitoerana lehibe ity.